amin'ny fifaliana lehibe indray no ansosoana tokantranotsika ny amin'ny jinetia tonga amin'ny fotoanantsika izay rahantsika amin'ity fandarana manokana ity zany saingy ataontsika ao anatin'ny larana fampianarana foana zany larana fahatelo amby roapolo zany izy fa fandarana manokana mazava ho azy moa zany fa ilaina motorina atao anatin'ny fampianarana ilaina ho renesin'ny olona ilaina hoarahan'ny olona manerana amin'izao tontolo izao. Afaka manaraka nareo amin'ny teny frantsay ao amin'ny YouTube Yahosoa TV français. Afaka manaraka nareo amin'ny teny anglais ao amin'ny Yahosoa TV Yava Yahosoa TV zay mihitsy rehefa sita anglais zay. Ny chinois zany dia Yava Yahosoa TV chinois. Reo moa zany ny langy azorana dia malagasy moa zany ao amin'ny Yahosoa TV malagasy. Afaka mahita ny moa zany ny fandarana ianareo. Aveatrantsika aloha zany dia arikivavaka metraka amin'ny telo mpiara-tanana Yava ho voninahitry ny ranomasina iarivavaka atsika. Saotra betsaka dadamarany amin'izao fotoana izao izay ahafana manazava mampianatra ny olona ny fahamarinana ho voninahitry ny ranomasina. Ilay andro ny fahamaliana, fametrahana ny fahamarinanao, fametrahana ny voninahitranao. Taio izao teny izao dadamala Yayava, aroka ho hamarinanao mandrakariva ny teny ho voninahitry ny ranomasina isan'andro zany. Dia apetraka ho ampiara-tananao ny teny lazao ambarako sy rehetra teny hozaraina amin'ny tsirairay avy ho fahafantarana ny olona ny fahamarinana dia ny fahamarinanao. Saotra betsaka dadambala Yayava amin'ny anaranao Yahosoa naovana an'izany teny rehetra izany. Amen. Fandarana manokana ny fandarantsika androany ataontsika hoe larana fahatelo amby roapolo fampianarana indray ny ambasadeur-n'i Yahosoa Eliana no mandroso tokantranontsika ny amin'ny teny ity ary amaly ny fanontaniantsika rehetra izay apetraka avy hatrany angamba manarana telefona eo amin'ny écran mba ahafahany olona mandefa SMS. Ataontsika SMS ny antony be dia be ilay tapatapaka, be dia be ny tapatapaka. Mety isy koa avy any ampitan-dranomasina nefa mesazy raha telefona no sahirana be tsika fa SMS tsy maintsy tonga ary tsy maintsy voavaly daholo rehefa SMS zany. Dia ilazana antsika fa atao avy SMS ny izy 032 86 663 98 032 86 663 98 zay antsika rehetra izay manaraka amin'ny radio dia mety tsy mahita an'ilay numéro telefona nareo dia izay naveriko izay 032 86 663 98. Ny fantena mipetraka moa dia hoe ngamo rehefa mivavaka dia mbola mpanota iza zany nampianatra an'izany teny izany. Izay moa zany ny lohateny ny fandarantsika androany. Izy moa zany milaza fa rehefa mpivavaka na hoe manaradia an'izany zanak'Andriamanitra zany dia mpanota ny dikan'izany, afaka manota. Satria izay mihitsy moa zany ny tena iainan'ny olona sy arahan'ny olona mbola afaka manota mihitsy fa io zanak'Andriamanitra io rehefa maty dia noentiny daholo ny fahotana ary namela ny fahotana izy tamin'ny izy maty teo amin'ny hazofijaliana ary ny dikan'izay dia afaka manota foana amin'izay ny olombelona. Izay moa zany ny tena zavain'ny olona rehetra manerana azy tontolo izao zany. Izay ilay mpanaradian'i Jesosy rehetrarehetra zay hoe afaka manota daholo ny olona rehetrarehetra ary izy afaka manota iny dia ny antony dia satria efa ny zanak'Andriamanitra iny no efa mitondra ny fahotana sy ny karazany ka afaka manota intsony. Zany ataoko tena Andriamanitra vendrana be mihitsy ny fampirezidan repoblika raha mbola misy saina noho izy. Dikan'izany ange zany hoe Andriamanitra maneraka olona anao ratsy ange dikan'izany. Tena Andriamanitra vendrana be sa mihitsy be ny teny ilay Andriamanitra vendrana be. Zany ma tsy sady tsy namorona iny tsy nanamboatra iny tsy zanak'Andriamanitra zany iny tsy niantona teo amin'ny fijaliana zany Jesosy io teneniko io. Jesosy zany hoe masika be anao tena tonga ny andro andravana zany. Andravan'izany zany Elia zany zany efa mahitsy be ny teniko andravan'izany mihitsy ny raha tsy moramora nanaovan'ny olombelona roa arivo taona na tsipitsipiny iny amin'ny elo zay ny adalanareo izay mbola teo atsipiny amin'ny elo any efa tsy tonga saina dia anareo ianareo fa anjarako mampianatra sy miteny hoe aza miditra amin'izany intsony rehefa ampy zay 2 arivo taona zay fa be loatra zay
na tsy mpindrentany amelo zay de tsy teny hoe kitara kosa kitara rosa natongavanao tsisy tara zany normal biara ny fatongavany azy mety be mihitsy ny tena izy mihitsy ny tena izy satria maninona miteny zany ny filoham-pirenena raha mbola mba manome polisy gendarme iambina ny olona tsy hanao ratsy ary raha manao ratsy le olona tena gadrainy any amponja mihitsy nasiny ny tribonaly anaovana ny fitsarana ary mandefa olona any amponja ny mpanao ratsy dikan'izany tena mbola mandinika ny olombelona noho ny Andriamanitra tomponareo ary Andriamanitra tena manakotana fiarahamonina ny Andriamanitra nareo satria manirakolona anao ratsy hoe tsy manina fa mahazo manao ratsy ianao fa beba fotsiny rehefa tonga sabotsy lady avy areno indray rehefa avy eo dia beba sabotsy lady mazava be ny teny ela hoe ny filoham-pirenena raha mbola misy saina ary ny premier ministre malagasy raha mbola misy saina raha malagasy ny resahana dia ny premier ministre nareo ny tanàna izay misy nareo any raha ny Amerika zany dia ny filoham-pirenenareo no mbola misy saina noho le jizasinareo na any amin'ny Frantsa dia ny filoham-pirenenareo mbola misy saina noho Jésus nareo satria ireny ana mbola mitady ny hevitra ny tsy hampanotanareo sazinareo raha vao manao ratsy mbola misy saina noho ny Andriamanitra nonge ho any filoham-pirenena dikan'izao mbola misy fahendrena ny filoham-pirenena sy ny premier ministre sy ministra noho ny Andriamanitra tomponareo adalanareo izay hanompo an'izany zavatra zany mba tonga sainao mialohan'ny mesazinareo moa zany dia ny anana lefako an'olo hoe zatra tena mahavariana nge zany sady zany hoe ahoana tokoa hoe ianao ve dia Andriamanitra ho no arahanao amin'ny mampamorona anazy zany ianao zany ny dikan'izay raha mpamorona izy mpamorona eo Andriamanitra io dia zany ianao zany ka raha mpamorona zany le Andriamanitra maninona moa izy mamela ny zanany andehanao ratsy raha Andriamanitra zany na ny ankonany anao ratsy fa ny tena Andriamanitra dia zao tsy manaiky ny ankonany anao ratsy novi tahaka ny ray aman-dreny mananjanaka dia tsy ndray aman-dreny mihitsy aniraka ny zanany hoe andana manao ratsy fa mifona fotsiny aminay ialahy rehefa avy eo ohatran' zany angely sary dana mangalatra ialahy dia rehefa azo ny lahy daholo ny zatra rehetra dia veny aty amin'izay mifona efa nazo aloha zay dia avelako rehefa avy eo indray iverina indray rehefa rapitso indray jangatsanga indray anao rapitso dia mifona fotsiny indray rehefa avy eo ohatran'izany angety sary ty tsy mba Andriamanitra zany amina fa devolo manao zany hevitra zany tsy mba misy Andriamanitra ny teny an'izany zao ny tenyle Andriamanitra marina fa zany moa fampidirana taony ary teny entina tonga sainanareo hoe tsy izy mihitsy ny tia Andriamanitra ny tomponareo hatramin'izay ty fa mpiara-miasa amin'ny devoly zay moa le fampianarana tary amin'ny numéro 18 sy 19 zay mpiara-miasa amin'ny devoly io ny androny dia zao ilay tena Andriamanitra dia namoaka an'izao fanambarana zao aza manota intsony zay ny tena baiko n'ilay Andriamanitra tena marina hoe aza manota intsony ka raha izay Andriamanitra tena marina zay ny namoaka an'izay baiko zay aza manota intsony zay ahoana moa zany ianao ny lasa mbola misy miteny hoe mahazo manota kambo fa nentin'ilay zanak'Andriamanitra ny fahotanao dia afaka manota anao fa mibebaka fotsiny rehefa avy eo tena zany rehefa tehany feon-demony ny teny izy ohatsy rehefa tsika ny histoiran'ilay vehivavy janga ilay vehivavy janga any dia zao rehefa nijangatsanga izy dia tratra ny olona dia nomelohan'ny olona ary nandeha hovolora rehefa nentina teo amin'ny Jehosoa dia hoy Jehosoa hoe zay tsy nanota taminareo naoka hitorabato azy voalohany zany ny tenyilay zanak'Andriamanitra tena marina zay kanjo moa zany hiala daholo ny olona tsisy afaka nitorabato satria samy mpanota daholo dia izy amin'izay Jehosoa mantsy an'ilay olona hoe raha vehivavy eo nakaiza daholo ilay olona naiky hamonanao teo dia hoe tsisy eo tsony tompoko tsy nisy nanameloko anao va dia tsisy io tsisy dia hoy Jehosoa hoe za koa tsy manameloko anao tsony teo zany le fanadiovana teo za tsy manameloko anao tsony zany hoe nodiovina ilay vehivavy nomboka teo hoe za tsy hitondra fanamelona anao tsony fa izao kosa manomboka eto aza manota intsony ianao izany hoe izay olona ny fanena tamin'ilay zanak'Andriamanitra tena marina dia nahazo an'izay teny izay taona hoe manomboka eto aza manota intsony zay ny tena ny fanena tamin'ilay zanak'Andriamanitra marina matoa zany nareo mbola manota mandrak'androany tsy ilay zanak'Andriamanitra tena marina ny fanena taminareo fa devoly ny fanena taminareo alay tomponareo tena devoly akitsira fotsiny zao
Laovaka itsika zay tantara zay. Zay ihany dia fampiandiniana reo ny zavatra rehetrarehetra sany zay. Zay ihany dia ampiandiniana reo ny zavatra rehetrarehetra zay. Raha jerevantsika mba ampidirina kely angamba ty teknisianina. Jaona 9 andininy fa Jaona 9 andininy fa 7. Ary raha nandre zany izy dia nivoaka tsiray hatramin'ny zokonjokony ka hatrany amin'ny zandrinjandriny. Ary Yahosoa irery ihany no sisa teo sy ilay vehivavy. Ka rehefa nitraka Yahosoa dia izy taminy, raha vehivavy aizy ireny, tsy nisy nanamerika anao va? Ary hoy izy, tsy misy tompoko. Dia hoy Yahosoa, za koa tsy manamerika anao. Zay le hoe le famindram-pony mandeha voalohany. Dia hoy izy hoe, za koa tsy manamerika anao. Ary eo aorianany le famindram-po amin'izay na le fanadiovana, le teny manafaka anao dia misy toy le teny hoe mandehana. Ary amin'izao sisa izao aza manota intsony. Zay zany no toy ny teny Yahosoa hoe aza manota intsony ao aorianan'izao zavatra niaonanao tamiko zao. Aza manota intsony ianao. Zay ny voalazan'ny teny marina zany zay. Zay le hoe tsy maintsy mandeha le famindram-pony Yahosoa le fanadiovany. Aorianan'izay aza manota intsony. Aneny Jesosy kosa dia manontà foana. Fa rehefa avy eo mifona indray dia manontà ihany dia mifona. Jerevantsika deo aloha zay melony natongavan'ny SMS nareo amin'ny fanontanianareo hoe ngamo mbola mahazo manota rehefa tafaraka amin'io Andriamanitra marina io. Valiteny ny devolo miteny hoe mahazo manota. Fa le Andriamanitra marina miteny hoe tsy mahazo manota intsony. Dia dinio izay miaraka aminao zany manao koa izy ilay miaraka aminao. Zay le izy zay. Antsika aloha hitodika indray tsika any amin'ny teny manaraka indray. Indray tsika aloha hijery indray tsika aloha Jaona 5. Jaona 5:14. Rehefa afaka izany dia hitany Yahosoa teo an-kianjan'ny tempoly raha lehilahy. Dia hoy izy taminy, ino efa sitrany ianao aza manota intsony fa andraho anjoanao izay ratsy nohony teo. Teny faharoa navoaka ilay tena zanak'Andriamanitra tena marina izay hoe mba tsy anjoanao ny ratsy nohony teo dia aza manota intsony ianao. Zany hoe izay olona ny fanena tamin'io Andriamanitra marina io zany, ilay zanaky ny avo indrindra ilay tena izy dia ny tenenany hoe aza manota intsony fa andraho anjoanao ny ratsy nohony teo. Aza manota intsony fa andraho anjoanao ny ratsy nohony teo. Izao ny voalazana soratra masina ato hoe aza manota intsony fa andraho anjoanao izay ratsy nohony teo. Izany hoe mazava be zany ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra fa rehefa tafaraka aminy dia tsy mahazo manao ratsy intsony. Zay zany le tena tafaraka amin'io zanak'Andriamanitra io, tsy manao ratsy intsony. Nao tsika aloha hitsa ny teny manaraka indray tsika aloha. Roa zany zay no ahitantsika hoe tena tsy mahazo manao ratsy tafaraka amin'io Andriamanitra io zany. Vakentsika indray ny Jaona 1. Dao ndraiky itsika mbola hijery teny hoe ahoana marina ny teny io zanak'Andriamanitra io hoe mety ve le manota zany. Andao hidirina antsika indray amin'ilay Jaona 1:1. Ato indray tsika fa ity ny fefenan'izy menakavy. Ao amin'ny 9 ato daholo Jesosy no miafina. Ty ny fefenan' Jesosy ty. Jesosy tena zahatra tena tsy izy mihitsy. Jesosy Jesoa ity ny afenany. Jaona 1:1 9 meny daholo zany Jesosy menakavy amin'ity teny ity. Raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy ato anatintsika. Zay zany aloha zany ny teny voalohany zay. Hoe raha tsy manana ota ny ontsika dia mamita tena ary ny marina tsy ao anatintsika. Fa raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarina rehetrarehetra. Zay dia toy izao ihany. Raha hoy isika tsy nanota isika dia mampandainga azy ary ny teniny tsy ato anatintsika. Dia io faran'io mitazomo zareo amin'izay hoe raha hoy isika hoe tsy nanota isika dia mampandainga azy ary ny teniny tsy ao anatintsika. Tazomin'ny Amerikanina io, Frantsay, ny Anglisy, ny Alemaina, Malagasy, ny Afrikanina rehetra zao tontolo zao dia miara-mitazana io teny io ka miteny hoe
tsy maintsy manota hony araka ny tenin'ny apôstôly John. Ary raha ohatra ny sanatrehan'izany apôstôly John tokoa nampianatra an'izany, efa any amin'ny elo John mizoatsika amin'ny teny zao ary mitonokitoza araka ny teninareo. Raha tena izany tokoa ny tia nitenenina tamin'io. Raha i John no nitarika ny olona hanohitra ny tenin'ny Jehosoa, ilay zanak'Andriamanitra tena marina, ka ny teny zany John zany nanohitra ny tenin'ny Jehosoa le hoe aza manota intsony fa andrao anjoanao ny ratsy noho teo. Ka i John indray no miteny hoe mahazo manota ka moa fa raha tsy mpanota dia mampandainga an'Andriamanitra nareo. Dia miteny aminareo fa efa any amin'ny elo John mizoatsika amin'ny teny zao. Ary mahitsy be ny tenin'ny ely hafa tsy sangina mihitsy izany teny zany. Any amin'ny elo John na hoe Ioanana. Satria navita nanohitra ny Jehosoa, ka zay manohitra ny Jehosoa na apôstôly na iza na anjely na iza na fanahy masina na fanahiny, any amin'ny elo zay manohitra ny Jehosoa. Satria ny tenin'ny Jehosoa dia tenin'ny dada Yahova. Tahaka ny Elias manohitra ny tenin'ny Jehosoa mihitsy. Mazava zany zay teny zay. Ka raha io teny io ny afina fenanareo dia miara-mitsipy any amin'ny elo miaraka amin'ny John nareo satria nanohitra ny tenin'ny Jehosoa. Satria ny tenin'ny Jehosoa dia ny teny mihitsy hoe aza manota intsony. Ka raha ohatra ireo milaza fa i John no nampanota anareo, miara-mitsipy amin'ny John any amin'ny elo nareo. Fa tsisy Andriamanitra tia lalan'izay John zany na tia lalanao. Fa i John sy ny olombelona dia mitovy ihany. Ka raha nanohitra ny tenin'ny Jehosoa zany John zany, any amin'ny elo izy amin'izao tsika miteny zao. Any amin'ny elo tahaka anareo rehetra. Dahora jerevantsika le fandehan'ilay teny azy. Inona tonga ny John ny teny an'io? Ny olona izay mbola tsy tonga amin'ny Jehosoa, raha izy no miteny hoe tsy manana ota za, dia mamita teny izy ary ny marina tsy ao anatiny. Izay ny dikan'ilay aty amin'ny 9:9 sy 10 hoe raha hoy isika tsy nanota isika dia mampandainga azy. Satria ny olona rehetra tokoa dia tena mpanota daholo. Ary ny tenin'Andriamanitra dia milaza mihitsy fa ny olona dia mpanota. Samy nanota izy rehetra ka tsy esy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Reny le izy reny. Raha mbola tsy tonga amin'ny Jehosoa ilay olona dia tsy maintsy mpanota izy. Izay ny dikan'io teny io. Izay ny dikany hoe raha misy miteny hoe tsy manana ota dia mpamita tena ary ny marina tsy ao anatiny. Satria ianao raha mbola tsy tonga amin'ny Jehosoa dia tsy maintsy mpanota ianao. Ary zany ny ilazana amin'ny Jesosy izay olona miaraka amin'ireny fa olona mpanota ireny satria tsy mbola tonga aty amin'ilay tena izy. Fa ao amin'ilay pisoloky nareo no nandeha. Dia hoy ilay pisoloky mahatsinareo hoe mpanota nareo. Pisoloky io tsy niantona teo amin'ny fijaliana Jehova zatra mpamitaka io. Samy mijery ny marina tsika. Mioka anao teo ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra. Ny tenin'ilay zanaky ny avindrina fa mioka anao teo e. Kaza mamaly tsony ianao. Fa ny tany sy ny lanitra ho levina hoy Jehosoa fa ny teniko tsy ho levina mandrakizay. Aza hoe izay teny izay. Ka raha ny teny izy hoe aza manota intsony dia tsy misy mahazo manapotika izay teny izay. Matthieu 24 firinga amin'izy loatra jevantsika kely teny. Hitina kely any tsika aloha. Matthieu 24:35 sa 33. Jerevantsika kely aloha. Matthieu 24:35. Matthieu 24:35. Ny lanitra sy ny tany ho levina fa ny teniko tsy mba ho levina. Ny lanitra sy ny tany ho levina ozy ilay teny fa ny teniko tsy mba ho levina. Izany hoe ilay teny hoe aza manota intsony tsy ho levina mandrakizay. Ka raha nisy nandevina an'iny dia vory izay nandevina an'iny. Raha nisy ny teny zany hoe tsy maintsy mpanota nareo ka, tsy maintsy manota nareo ka, dia manohitra an'ilay teny ilay zanak'Andriamanitra amin'ny teny hoe aza manota intsony. Ka raha misy zany nampianatra nareo hoe tsy manjary amin'io Andriamanitra marina io, ianao no tenao ratsy any dia ilay Andriamanitra marina no endrikendrehanao. Daholo aloha tsika anaraka an'ilay teny zany. Ohatrany ohatra mafimafy be iny teninao ambassadeur Eliosa. Tena tsy mafy zany. Any raha ny mora indrindra tokony renisy ny sofinao zany fa tokony mafimafy noho zany no tokony hoeninao satria be izay nahadalàna nataonareo izay hoe tsy heverinareo fa faly aminareo Andriamanitra tokony fampianarana io. Izy ve ry miteny hoe aza manota intsony dia nareo nefa ry mamaly hoe tsy maintsy manota fa tsy possible mihitsy izany. Nareo no te araka amin'ilay Andriamanitra tsy izy nareo any dia ny famarinan'ilay Andriamanitra kosa ny potipotehnareo. Iza mampanaonao an'izany kosa ny ianao? Dahoary Jaona voalohany toko voalohany 9:9. Koa raha hoy isika hoe tsy manana ota isika
dia mamita tena ary ny marina tsy ao anatsika. Zay aloha zany le hoe raha misy mbola sy tonga amin'ny Iosoa anao dia mpanoty ianao ka raha ianao raha mbola sy tonga ao amin'ny Iosoa no miteny hoe za tompoko tsy mpanoty intsony dia mpandainga ary mpamita tena. Zay no mahatonga an'izay niaraka tamin'i Jesoa rehetrarehetra na Jesoa tsy haiko fazana azy Jesus ny teny daholo nareo hoe mpanota satria tsy mbola tonga atao amin'ilay izy nareo dia tsy maintsy miteny mpanota nareo, porofo mitohaka amin'ny tenda nareo fa tsy mbola tonga ao amin'ilay tena le zanaky ny avy nareo fa pitsiloko io miaraka aminareo sady mpandainga ny pitsiloko tsy niantona teo amin'ny azy fijaliana zany kory io na ny kely ary tsy nanitsaka tety kory ny ary ny tongotro io. Toizantsika amin'izay ny andininy fahasivy. Fa raha miaiky ny fahotantsika isika, mila miaiky ny fahotanao ianao zany dikan'izay dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika, tena ta dia mamela izy raha miaiky itsika ary manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetrarehetra, afaka daholo ny tsy fahamarinanao rehetrarehetra, hatrany amin'ny fieritreretana ratsy voadio daholo mihitsy. Tsy mety manana saina ratsy mihitsy fa tsara foana ny saina, tsy mety mandeha makany amin'ny zavatra ratsy mihitsy izy fa ho an'ny Iosoa daholo ny zavatra rehetra. Zay ny fiainany dia ho an'ny Iosoa, velona ho an'ny Iosoa, miara-mipetraka amin'ny Iosoa, miaina ho an'ny Iosoa ny antony fivelomany. Zay ny olona tena tafaraka amin'ny Iosoa zay madio tanteraka, hatrany amin'ny fieritreretana madio mihitsy. Toetsika le teny ko maninona ary eto misy miteny hoe raha misy miteny hoe tsy manana ota isika dia mampandainga azy, ka raha mbola tsy tonga amin'ny Iosoa ianao no miteny hoe za tsy mpanota dia mpandainga ianao. Any amin'ny Jesosy tsy misy an'izany afaka amin'ny fahotana zany, ao amin'ny Jesoa tsy misy an'izany afaka amin'ny fahotana zany. Zay ny dikan'izany. Dia itoy amin'izay ary io teny eo amin'ny Jaona voalohany toko voalohany io notohizan'ny Jaona io ry amin'ny Jaona voalohany toko fahatelo fa tsy najanony teo fa nitohizana ry amin'ny toko fahatelo amin'izay, izany hoe nitohy io teny io fa tsy nijanona teo. Ao amin'ny toko fahatelo dia ao amin'ny andininy fahaefatra amin'izay no jerevantsika. Andininy fahaefatra, Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahaefatra. Izay rehetra manota no mandika ny lalàna, faniota ny fandikana lalàna. Zany hoe ny olona zany rehefa nandika an'izay teny Iosoa zay aza manota intsony ka ianao milaza fa mpanota dia efa nanota ianao zany dikan'izay aloha, fa fanamporofonina rehefa nandika ny teny Iosoa ianao dia efa mpanota ianao zay. Zay mahatonga ny vavan'ny tsy afaka amin'ny fahotana. Andininy fahadimy, fantatrareo anefany fa izy no naseho hanaisitra ny ota, io ara le teny nanaisitra ny ota ary izy ary tsy mba misy ota mihitsy ao aminy. Zany hoe rehefa ny olona zany no tonga ao aminy dia tsy misy ota mihitsy ny eo aminy. Dia toy izy amin'izay ary ny andininy fahaenina, izay rehetra mitoetra ao aminy ara dia tsy manota. Nizaniza zany tafaraka amin'ny Iosoa dia tsy manota intsony. Zay ny tena nytenenin'ny Jaona zay. Ary taorianan'ny fananarany tarikatra amin'ny Jaona voalohany toko voalohany andininy fahavalo dia nitsindriny amin'izay ny teniny fa rehefa tonga atao amin'ny Iosoa kosa nareo dia tsy manota intsony. Ary zany hoe raha mbola tsy tonga amin'ny Iosoa nareo dia mpanota nareo, rehefa tonga atao amin'ny Iosoa kosa nareo tsy mpanota intsony. Zany mampiseho miariary mihitsy fa mpamitaka sy mpandainga iny Jesosy iny. Dia iny Jesosy mandainga io, adalanao zay te hiaraka amin'izany Andriamanitra mampandainga, sady mampandainga ny Andriamanitra marina ary misy loko ny asany ary nandefanareo any amin'ny hery. Adalana ianao raha mbola hiaraka amin'izany ianao, safidinao moa inoko. Raha tsy hoe miaramila ny devoly tokoa ianao dia naika an'izany famononanao zany, fa raha olombelona normal maheno ny hery amin'ny teny tonga saina daholo ary tsisy manaiky fitahana intsony. Adino meko anareo ny fanaporofona. Io iny izy io toy antsika eo amin'ny andininy fahaenina, izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota. Nizany zany mitoetra ao amin'io Iosoa io dia tsy manota intsony izy, fa izay rehetra manota ozy izy ao ny tenin'ny Jaona amin'izay dia sady tsy nahita anazy ary tsy mahalala anazy. Tsy netan'io zanak'Andriamanitra maro io nareo. Midika zany fa i Jesosy dia tsy zanak'Andriamanitra, Jesoa dia tsy zanak'Andriamanitra marina. Tsy izy io, mpisoloky ary mpamitaka satria nampanota anareo foana hatramin'izay. 2 taona nareo mipetraka atao anatin'ny fahotana, tsy afaka anareo zany ny dikan'izay.
mbola hiteny any venareo fa marina ny lalakaleana. Toizatsika ihany ny teny Jaona satria Jaona ihany nampanganareo dia aloha Jaona koa ny namafy ny teniny. Jaona voalohany ihany 7:5 daoarany. 9:7 tsamo vaketsika. Aloha 9:5 aloha tenentsika ny tenin'ny apôstôly Jaona. Izay manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany. Io izy io. Niza zany manota dia avy any amin'ny devoly zay satria efa tonga Jehosoa manala ny fahotana. Zay manota amin'izay Jehosoa amin'izao dia avy any amin'ny devoly izy. Ianao zany rehefa mpanota dia avy any amin'ny devoly ianao. Mpitondra fivavahana ianao. Laza ianao zany fa mpanota ny olona. Avy any amin'ny devoly ianao. Andriamanitra tompon'ny olona ianao. Laza ianao fa mpanota ny olona ary amporisina ny ota ny olona. Avy any amin'ny devoly ianao. Zany hoe olona ny rahana devoly akety zany io miaraka aminao io. Mametrereta. Mbola tsy tonga sena mio teny mandeha ihany ianao. Sakasakanao aloha fa zay le fandarana androany fanavotany ity. Miendry mahita loza kamery ny adala mandroso kavo. Lao avaketsika indray ny teniny. 9:7. Ty le nitenen'ny apôstôly Jaona ihany. Ovaly le Jaona voalohany 9:9 sy ny 10. Hoe ny olona izy Jaona rehefa tonga ato amin'ny Jehosoa tsy mety manota intsony. Ilay tena zanak'Andriamanitra tena marina. Izay rehetra naterak'Andriamanitra no tsy manota. Matoanao zany mbola manota dia tsy nateraka io Andriamanitra ianao fa nateraka Jesosy Jesoa. Dia io ianao mpanota io. Mbola tsy nateraka ilay zanak'Andriamanitra tena izy ianao fa niteraka anao dia ilay pisiloko no niteraka anao. Ilay mpamitaka no niteraka anao. Fa ilay Andriamanitra tena marina tena manizingizina mihitsy netrany amin'ny Jaona apôstôly tsy nivadika tamin'ny teny Jehosoa izy. Fa nitazomy ny teny Jehosoa hoe izay rehetra nateraka io Andriamanitra io dia tsy manota. Satria maninona izy? Satria ny voany mitoetra ao anatiny ka tsy mahay manota izy. Tena nitsindriana fandroany. Tsy mahay manota izy. Fa maninona hoy satria nateraka Andriamanitra. Izy zany nateraka io Andriamanitra io dia tsy manota intsony. Fa izay nateraka ny devoly io manota foana ary miteny hoe tsy maintsy manota sy ny karazana. Devoly ny rainy. Soratra masina daholo miteny anio. Tsy misy nidirany Elia mihitsy ny zanona kely fa samy soratra masina jerevantsika. Ary konfirmeny Elia mihitsy ny teny le zanak'Andriamanitra marina. Ilay maty teo amin'ny fijaliana hoe aza manota intsony. Zay ny tena teneny ao anatin'ny baibolinareo zany teny zany. Ao anatin'ny baibolinareo zany teny zany fa tsy zany namorona. Andana vakeo fa fanomeko tarihin'ny voavona nomboka ny fandarana. Ao anatin'ny baibolinareo le izy. Ary rehefa avy eo dia nitsindriany apôstôly amin'izay zany teny hita zany. Mbola nampiny ao amin'ny Jaona voalohany 5:5 mbola nampiny teny akaiky indray 9:9. Jaona voalohany 5:18 ty indraingy ny teny manaraka. Jaona voalohany 5:18 mbola nitsindriany Jaona daholo ny teniny. Io zany tsy Jaona akory no makany amelo sanatria zany fa ianareo no makany amelo izay nanendrikendrika ny Jaona. Nanendrikendrika ny apôstôly Jaona salary Saolina, salary Ioananina. Ianareo izay nanendrikendrika anazy mitsipy makany amin'ny elo fa tsisy satria tena ny teny mihitsimihitsiny. Ty ndray fa naporofona manaraka. Mbola Jaona ihany no teny aty. Fantatsika fa izay rehetra nateraka Andriamanitra dia tsy manota. Fa izay nateraka Andriamanitra dia miaro ny tenany ka tsy mikasikazy akory ilay ratsy. Tsy azony devoly kasihana mihitsy ny olona miaraka amin'io Andriamanitra marina io. Izay nateraka io Andriamanitra io. Matoa zay ianao mbola mpanota nateraka devoly ianao. Zay miaraka aminao zany mpiara-miasa amin'ny devoly ny dikan'izay. Zay ilay fampianarana numéro 18 sy 19. Hoe mpiara-miasa amin'ny devoly io Jesosy Jesosy Jésus Jizasinao io ry Amerikanina. Ary frantsay ry anglisy avy any aminareo fampianarana io. Nareo no mitondra ny unité nakety atody kely amakany aminareo mihitsy n'izao ny teny. Ao ny teny io. Nampianaranareo dao zao tontolo zao lasa mpanota. Ahoana? Bozinareo ny olona. Zao le Jesosy nareo zao. Vao tsy tonga saina ihany. Vonoanareo dao ny olona teto ambonin'ity tany ity. Matinareo hatrany amin'ny malagasy rehetra rehetra. Nampidirinareo zava-dosany teto amin'ny tanin'ny malagasy, tany amin'ny tanin'ny frantsay, tany amin'ny tanin'ny anglisy. Izy tompony ihany moa zany. Andriamanitra tsy izy natsofoko ny tena ampalahelo be ilay sary misy. Velantsika any zany rehetra zany. Fa ny eny ao mahita lozaka mely ny adala mandrosika voe. Toy antsika amin'izay ny teny. Ary ity nentiko amaranana anazy dia afaka miditra daholo amin'izay tsika amin'ny mesazy satria efa 37 minutes izay ny resako dia afaka miditra daholo amin'izay nareo.
araka ny bokyny misy ny Hebreo a toko 10 andininy 420 a ho an'ireo zay milaza fampanota na hoe mifona de mivavaka de mifona de manao ratsy de mivavaka de manao ratsy de mifona moa e, manao ratsy de mifona de manao ratsy de mifona. Ity ny tenin'Andriamanitra nomena anareo ho an'le olona manao an'izany adalana minimanota zany nampianaran'i Jesosy anareo. Jesosy de jereo zava-doza amina tambo tena fanohitra amin'ny soratra masina mihitsy nge teny izy. Jereo tena devolona nampianatra anareo an'ity resaka hoe tsy maintsy manota ity. Nareo ny tsy afaka de ilay Andriamanitra marina ny endrika andrianareo, ny teny demolony ny tazominareo. Izay koa ny tena point ambony indrindra ato amin'ity fiarahan'Andriamanitra ty satria Andriamanitra io tsy mihaino mpanota. Ka le manafaka anareo amin'ny fahotana mihitsy tsy ekeny hatramin'ny farany mihitsy, tsy eken'ireo devoly reo. Ary zany ny fampianarana alefan'i Jesosy aminareo Jesus hoe aza tao afaka amin'ny fahotana mihitsy ny fa io tena sakafony zareo. Satria raha vao afaka amin'ny fahotana tafaraka amin'io Andriamanitra io avy hatrany, ataony tsy afaka ao mihitsy nareo. Satria sady mpandainga ny mpangalatra ny mpisoloky ny mpiteny ratsy ny mpanao teny vetaveta tsy haiko tsony zay ataonao rehetra any. Zany ny faratsinareo. Andininy 420 Hebreo toko 10 Hebreo 10:26. Fa raha minimanota isika rehefa nazo ny fahalalana tsara ny marina, minimanota ny atao hoe minimanota de mifona androany de mamerina rapitso, mifona indray rafakapitso mamerina ny ambadika an'izay, mifona amin'ny sabotsy mamerina latsinainy, mifona amin'ny lahady mamerina amin'ny zoma. Zany ny atao hoe minimanota raha tsy hainareo. De cercle vicieux miverina eo foana io. Ianao mihitsy n'izany voateny zany. Ianao zay mijery tsy mihaino anahy io. Ary le tena tsy te haino kanefa tsy maintsy mihaino anao fa mamono anao ty teny teny e. Ity teny ty ny mamono anao sy mamely anao na manavitra anao. Rehefa ranao ny teny marina ny Jehosoa ilay zanak'Andriamanitra marina hoe za tsy hanota intsony de anatona ty amin'ny Eliana fa tena ho afaka ianao rehefa makaty de afitra ianao zay. Tsy mamono anao ty teny ty. Fa rehefa tsy raharaha kosa ianao ary tsy vakianao aloha ty de zao teny henonao zao na ho tapenanao aza ny sofinao na isitrika anaty lavabato ary ianao tsy te hiaina alefanao anatin'ny tany leonao ohatra ny Autrisy, mamono anao foana ty teny ty. Tsy afaka eo mihitsy ianao ninina ho ataonao. Teny marina nge ty e, ao anatin'ny baiboly nareo nge ty e. Daoarany. Raha minimanota isika rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina de tsy misy fanatitra noho ny ota intsony, tsy misy fanatitra ho anao tsony. Nde mandeha ihany zany ianao mahazo ny famindrampo io. De ny aoriana zay tenin'ny famindrampo zay ohatra nataon'i Jehosoa hoe za tsy manameloko intsony, na hoe natao batisa tao amin'ny Jehosoa anao de afaka, zay le tena izy zay. De ozy amin'izay le zanak'Andriamanitra marina hoe tsy misy fanatitra noho ny ota intsony fa fiandrasana mahatahotra ao andiny fa 7:20 amin'ny fitsarana ho tsaraina ianao zany, ary fahatezerana mirehitra zay andaniny fahavalo rehetra kosa. Asa nivadika fahavalo ianao. Ny olona minimanota sy mpanota zany de fahavalon'io Andriamanitra marina io, ary miomana ianao amin'ny fandorana anao, ary miomana ny amin'ny fitsarana zay milezana anao. Zay le hoe niaza mba maty ianao e. Ho hitantsika eo ny toyny. Nefa ny teny zao mbola velona zao de efa mandeha ny fahamaliana. Tsy misy an'izany miala mora zany tsony zao e. Tadidio zany. Andro ny fahamaliana zao. Efa tapitra teo ny andro ny fangina. Andro ny fahamaliana zao. Zay rehetra nanao an'io Andriamanitra marina sy nanambany sy nanao ratsy amin'io Andriamanitra marina io zany. Nanao tsinitsinina ny teniny sy nanambany ny teniny ela rehetrarehetra. Tsy misy hafamaina zany tsony zao. Nanao tsinitsinina ny teniny sy ny asa rehetrarehetra, aza mamana tena zany hoe miala maina zany. Nanao kasiparana ny teniny. Izy milaza fa afaka amin'ny fahotana zay miaraka aminy. Ianao ry maneritra hoe tsy manino, tsisy an'izany fa ama olombelonao micomprendre anao izy. Taiza nisy Andriamanitra micomprendre anao, raha ny comprendre izy tsy nalefa ny safidrano. Raha ny comprendre izy tsy nalefa ny dao zao karazana retina zao. Raha ny comprendre izy tsy nataony maty ianao. Ary raha ny comprendre izy tsy natsipiny amin'ny helo ny olona. Ary raha ny comprendre izy tokony tsy nandevoziny zanak'Israely. Fa nandevoziny hatrany mandrakizao mbola mijaly foana niverinao amin'ny tany izy mbola fahoriana foana. Tsy micomprendre anao zany io Andriamanitra io fa asoy anaty atodoanao zany. Tsisy Andriamanitra micomprendre anao zany. Ty ihany ny fantany aza manota intsony. Zay ny teneniny de tazoma rehefa te ho any aminy. Izy koa nge ny tompony lanitra ny lanitra eo e. Ka tsy ianao nitsotsotso makany. Efa ny teny izy fa masina ny Andriamanitra reo ary zay araka amiko tsy maintsy masina tahaka. Zay ny dika le hoe Matthieu 5:48. Matthieu 5:48. Aoko tanteraka ianareo. Aleo zay ny amarana antsika azy tanteraka e. Matthieu de afaka miditra amin'izy nareo amin'ny mesazinareo.
mba hafahany be sy ny maro tafiditra daholo dia maliko anazy. Matio 5:48. Ko amin'izany aoko ho tanteraka ianareo toy ny fahatanteran'rainareo zay any an-danitra. Ianao zany dia efa nomeny Jehosoa baiko hoe rehefa teo any amin'ny lanitra iny lanitra ianao aoka ianao ho tanteraka. Atao ny sitraponao atete an-tany tahaka ny any an-danitra any amin'ny lanitra ambony any zany. Manomboka eto ianao zany dia tsy maintsy tanteraka. Dika ny tanteraka ao amin'ny teny anglisy dia hoe perfect. Ary ny teny frantsay hoe parfait. Ianao zany mila parfait, perfect, tanteraka ozy ny tenin'Andriamanitra rehefa teo any amin'io Andriamanitra marina io. Fa ny olona zay tsy parfait tsy mahazo miditra makany zany. Ozy hoe ianao zany parfait mihitsy. Madio zany ny eritreritranao, voalazanao, madio be mihitsy ny eritreritra tena ho any Jehosoa reherery ny zavatra rehetra momba n'izany Elias zany. Donc efa tsireten' izay hoe madio ohatra ny mieritreritra any amin'ny bokin'ny Hébreo any angambany izy. Jevantsika Hébreo tsy hoe mainka fanirany Jehosoa zay manady zay mosan'io manadio ny eritreritra. Vakitsika manomboka amin'ny andiny faha 1:20 zany dia hatrary amin'ny andiny faha firy zany ty 4:20 16-17 aloha vakitsika manomboka amin'ny andiny faha 11. Hébreo 9 dia manomboka andiny faha 1:20. Fa Jehosoa kosa Hébreu 9 manomboka amin'ny 11 ka hatramin'ny 17 eo na 18 angamba vakitsika eo daholo. Fa Jehosoa kosa rehefa tonga ompisorona be ny amin'ny zatra tsara ho avy dia namaky teo amin'ny taberna kely lehibe lavitra sady tsara lavitra zay tsy natao tanina, zany hoe tsy misy an'izao zavatra rehetra izao, ka tsy mba nitondra ranosy lahy izy na ranjanak'omby fa ny rano tenany dia niditra indray mandeha ho any amin'izay fitoerana masina ka nahazo fanavotana mandrakizay vadindrindra. Fa raha ny ranosy lahy sy ny ranombolary ny lavenim-batotrony vavy afafy amin'izay voaloto no mahamasina hatrany amin'ny fanadiovana ny nofo maika fa ny rany Jehosoa zay nanatitra ny tena tsy manatsinoan'Andriamanitra tamin'ny alan'ny fanahy mandrakizay no adio ny fieritreretanareo afaka amin'ny asa maty mba hanimponareo an'Andriamanitra velona. Tsy tomba tany amin'ny 15 tsika fa teo amin'ny 14 dia hitantsika ilay izy zany io izy io. Zany hoe madio hatrany amin'ny eritreritra rehefa tonga amin'ny Jehosoa. Tsy misy maloto zany intsony eo aminazy. Afaka daholo ny zava-detra. Zany ilay tena Andriamanitra tena marina zany. Izay ilay tena niantona teo amin'ny fijaliana. Izay ilay tena nandatsaka ny rano. Izay ilay tena zanak'Andriamanitra marina indrindra. Izay ilay niteny hoe aza manota intsony ny anarany Jehosoa no anarany. Zao toriany Elias zao. Tsy azo ovaina koa izay anaran'izay satria tsy misy anarana hafa nomenany olona mba halanitra zao na famonjena. Ka rehefa Jehosoa ny anarany tsy azo ovana zavatra hafa intsony zay. Ary Jehosoa rery na vita nafaka amin'ny fahotana tsy azonao ovaina zavatra hafa na atao ovaina atao paralèle amin'ny zavatra hafa. Devoly manao an'izany, mbola devoly koa manao an'izay. Ionareo tsisy afaka amin'ny fahotana io. Fa izay nanatona ny Jehosoa rehetra tamin'ny alalan'ny Elia ankehitriny afaka amin'ny fahotana daholo ary tena madio be daholo tsisy tsinontsony. Anjaranao sisa mandray fanapa-kevitra. Za miteny aza miaraka amin'ny Jesosy tsony miala tao. Rehefa te hitsipany amin'ny elo no mipetraha ao. Efa miteny ho any amin'ny elo anao fa tsy solution zany. Ary ianao tsy havita hanova-palitao fotsiny eo ary Jesosy. Tsy misy Jesosy afaka manova-palitao zany fa 2 arivo taona ianao namono olona zay. Aiza intsony ny vita madika tampoka fotsiny hoe tsika kosa fa tsy manota. Tsy afaka manao an'izany nareo satria maninona? Lay devoly lehibe nareo mihitsy ny eny mihinan-kanina amin'ny fahotana io ka ao namono nareo navelany ho afaka amin'ny fahotana. Tsy afaka ho zany mihitsy nareo zay miaraka amin'ny Jesosy. Moa Jesosy koa tsy afaka amin'izany. Samy voa daholo nareo. Fa endrena andao anatona ny Jehosoa hiaraka amin'ilay Andriamanitra Abrahama zay antsoina amin'ny anarany hoe Yahva. Andao hiaraka aminy. Andao hiaraka amin'ny Jehosoa ary andao hiaraka amin'ny Elias ho hitanareo maso. Mpanavitra zany Elias zany. Mpamonjy zany. Ary tsy manaiky ny faratsiana hatramin'ny farany. Tsy manaiky an'io Andriamanitra tsy izy io zany mihitsy. Tonga ny andro andravana ireny ary tena mandrava Elias zao. Izay koa ny asany atao hoe Elias mandrava ny Andriamanitra tsy izy. Mirary izy soantsika rehetra ho faly nandrea izany teny zany. Mialamy Jesosy sy Jesoa. Mialamy Jesus Jizasy. Mahitsy be ny tenin'ny Elias. Rehefa teo ripaka nareo dia mipetraha ao.
safidy io sisa. Ary rehefa te tsipeny amin'ny elinareo dia mipetra ao. Rehefa niteny taminareo ampiara-dia amin'ny devoly io. Iraky satana io hanipy olona ny amin'ny elo. Azay ny misy eo an'io. Tsy niantona teo amin'ny fijaliana zany io fa laingy zany. Tsy nandatsaka ny rany zany iny, laingy zany, tsisy nataon'iny zany teo. Fa mpamono iny ary tena pisoloky direkta fotsiny zao izy. Ny rahan'ny satana izy amitaka anao mba ino zavatra tsy izy, ary anamboatraboatra lalana hoe Andriamanitra mpamindra fo ka mazo manao ny adalàna ianao fa mpamindra fonga io. Nefa hitanao tsara ny teny teo fa tsy mahazo miditra ny amin'ny lanty lanta zany mpanota zany. Fa vitan'i Jesosy no teny taminao hoe izy mamindra fo fa Andriamanitra fitiavana io be famindram-ponga io Ary rano ny teny dada Eva za mamindra fo am'izay tiako amindrana fo ho an'izay ty azy zany. Fa ny exploité ny devoly zay teny zay hoe izy no mamindra fo ka ataovy ny adalàna. Jereo amin'izany ny fanaovana famotany olombelona, izy no mpamindra fo fa manaova adalàna ina. Dia mitsipaka ny teny dada Eva hatramin'ny farany mihitsy ka niendra mahita loza ka miheny hitanao zao ny loza ny teneniko anao, mialà amin'ny Jesosy, mialà amin'ny Jesoa. Hitanao tsara izy zay, mazava be ny fanazavana teto, afaka nandefa mesazy zao tontolo zao. Samy mieritreritra zay tonga saina manapa-hevitra manarà ny Elia amin'izay, manatona ny Elia amin'izay. Tonga ny andro ietsoana farany anareo rehetrarehetra. Tena tsy diky mihitsy hoe ietsoana farany anareo rehetrarehetra. Dia mbola mihitsy ny fotoana miazaka zanareo. Tonga ny fanapoteny Andriamanitra tsy izy, tonga ny famerenana ny voninahitra ny dadanay Iayava. Tonga ny famerenana ny voninahitra inaran'ny Yehosoa, ilay zokinay malalanay, ilay maty teo amin'ny fijaliana noho ny aminareo olombelona mba hamonjy anareo. Tonga ny famerenana ny zany rehetrarehetra zany ankehitriny. Elia nanao anazy. Zany mahatonga ny Elia miantsoantso anareo hoe dieny mbola tsy mipokany aminao ny atezerany avo indrindra, maiza manapa-kevitra teny zao. Fa tsy maintsy ho tanteraka amin'ity taninareo ty teny ty hoe ho atao miavaka ny manompo an'Andriamanitra marina, Iayava zay dia Yehosoa, sy ny tsy manompo azy. Tsy maintsy ho aseho zay, tsy maintsy iseho zay. Voninahitra ho an-dadamala Iayava, saotra betsaka azytsika ny amin'izay teny mena zay ary ny fandriany Elia dia tonga saina daholo ny rehetrarehetra hitodika ho any amin'ilay mpamorona anareo, ilay tianareo, Yehosoa no anarany. Ary vavakintsika. Saotra betsaka dadamala Iayava. Taio zany teny zany. Fa tena tena hitondra soa sy fahasoavana amin'izay rehetra miaina. Ary fahatsarana ho an'izay rehetra mandry. Fanavotana ny olona ny anton'izao fampianarana izao, ary fiantsoana ny olona hitodika sy hiverina ho any aminao. Valio antso ny tsirairay avy. Valio teny ny tsirairay avy dadamala Iayava. Mamalia vavaka ianao. Voninahitra ho anao mandrakizay. Arovy ny teny izay nomeko satria avy any aminao ry. Arovy ny teny izay rehetra nambarako satria nomenao reny ho hanavotana ny olona hiverenao any aminao. Sokafy hatrany ny varavarana mba hidirana izay mbola afaka miditra dada malalo Iayava. Vonjeo izay rehetra fatady ho faty, mba ho tonga soa aminao Yehosoa. Voninahitra no mandrakizay. Amin'ny anaranao Yehosoa anaovana ny vavaka sy ny teny rehetra. Halleluia. Amen. Dia mirahasotsika samy teny Yehosoa ho amin'ny fitohizan'ny fiarahantsika manaraka indray. Vedao matomboka.